Miparitaka amin'ny fokotany enina amby roapolo ny mpitandro filaminana eto an-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Miezaka ny mampandry ny fahalemana eto amintsika. Taoriny nahatongavan'ireo tompon'andraikitra voalohany ny misahana ny fampandriana fahalemana eto Madagasikara. Ny herinandro lasa teo iny dia nanome baiko izy ireo amin'ny ampandriana ny fahalemana eto an-tanànan'ny Mahajanga. Efa tazana eny amin'ny arabe, eny amin'ny toeram-pivarotana maro samihafa ary eny anelakelan-trano ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao manao ny asany amin'ny fampandriana ny fahalemana. Taloha teo dia misy ny tsy fandriam-pahalemana seto eto amin'ny tanànan'ny Mahajanga. Misy nefa niezaka izay nataon'ny mpitandro filaminana angamba hitatsika ny fidinan'ny emonavy taty Majunga ary ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao amin'ny fanomafisana izany fampandriam-pahalemana ny tanànan'ny Mahajanga zany dia azo lazaina fa manomboka milamina ny tanàna. Angamba mahita anareo fa misy ny ezaka izay atao any anelakelan-trano any, misy koa ny ezaka atao eny amin'ny arabe isan-karazany eny. Reny polisy reny dia tsy hoe sanatriany vava ny mandehandeha foana fa miasa ho an'ny Mahajanga ary miezaka amin'izay fampandriam-pahalemana ny tanàna izay. Eto koa dia isaorana ny vahoaka satria ny ankabeazan'ny fokotany zao dia fa manao an'ilay hoe andro maso tokon'olona izay eto an-tanànan'ny Mahajanga fa tsapana zany fa ilaina amin'ny miara-miasa ary ny asa fampandriam-pahalemana dia tsy vita raha tsy arahana miasa ohatran'izay ka dia manentana ny fokotany izay mbola tsy mazoto amin'izay fembenana izay ny tenako izahay mpitandro filaminana mba hiroso amin'izay satria itsika rehetra no mahazo tombotsoa rehefa milamina ny tanàna. Ny fahatelo dia ny famporisihana amin'ny vahoaka koa ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana indrindra ny polisy-pirenena izay soloko teny eto ny amin'ny fanomezam-baovao satria reny mpanao ratsy reny dia fa lazaina foana hatrany fa ao anatin'ny fokotany misy atsika. Tompon'andraikitra voalohany koa tsika any amin'ny fokotany amin'ny fampahafantarana ny mpitandro filaminana amin'ny manam-pahefana ny fisian'ny olona hafahafa miaodiaody any amin'ny fokotany any. Fisian'ny olona hafahafa manofa trano ato, manofa trano ary. Fisian'ny olona hafahafa izay miatrano any amin'ny hôtely isan-karazany fandraisam-bahiny any izay tokony hampalalana ny manam-pahefana daholo zany mba hahafahantsika mandry fahalemana. Izay dia tsy miambo vitan'io rery fa ny fiaraha-miasa aminareo zany vahoaka no ahafahanay misambotra n'ireny olona reny ary manafay n'ireny olona manao ratsy reny. Mangataka ny fiaraha-miasa matotra amin'ny vahoaka tsy ankanavaka ny mpitandro filaminana fa indrindra amin'ny fanomezana ny vaovao maro-pototra mba ahafahana manokotra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika.